kolokolo zany fa akiniko ihany koa nata zay namazay namana Herilala Andrianaivo teny hoe mitoy ihany koa na amin'ny projet exode urbain misy isan'andro zany fa tsy midika mihitsika hoe variana, misy ny fotoana itenenana, misy ny fotoana anginana ary ato atsika dia anendry ny talemy sahana zany rehetrarehetra zany amorona n'ilay tanàna vaovao misy fiariana reny rehetrarehetra reny mitsotra tiako tenenina ao anatiny dia hoe sahantsika daholo ve tsy hoe sahantsika daholo fa zay andraikitra mbola azo raisina iadina lalina anampiana amin'ny malagasy sy fanomezantsiny fotsiny ao anatin'izao teny itsika hoe andao fanometsiny tsy tompoko anisan'izany moa fantatro tsara fa tafiditra ao anatin'ilay rafitra tsy maty manoty ny vondrona iny dia anankiray zay tsy ho resantsika eto androany fa vondrona anankiray miaraka amin'ny Paolo miaraka amin'ny Zaray fa sy miaraka amin'ireo misy koa reo rafitra société civile andriamatorana zao nirinana fanomezan-tsona mana Herilala Andrianaivo raha zay fanontaniana napetraka ao zay vaovao dia hoe tsy mitsahatra isan'andro manampy ny mpiarabelona tsy amin'ny alala voly tsy manam-bola omeny antsika fa hevitra ary fampitana an'izany rehetrarehetra zany tsy tady seza politika anapory fotsika zay resaka rehetrarehetra tsy voatery mpanao politika tsika voandeha andray an'izany rafitra rehetrarehetra zany namana Herilala Andrianaivo ka veriko aminao tsara fa vondrona miaina ary tena miaina tanteraka eto amin'ny tany sy ny firenena ny afary malagasy tsy maty ary etsona mpikambana zay te hiditra ao mpikambana zay mbola te hanao zavatra fambolena fiompiana rehetrarehetra azontsika atao fampiady hevitra ao anatin'izay ohatran'ny fantaniana petraka fotsiny hoe rehefa vakinao le izy ohatran'ny hoe misy fiarahamonim-pirenena efa manomboka amin'ny raviravin-tanina ve amin'izao inona mety antony mahatonga an'izany tezitra ireo fiarahamonim-pirenena zany raha vaovao hely teto Madagasikara noho ny ohatra ny tsangan'olona fotsiny izy ao ampaka ao ampaka nefa misy rafitra izay mipetrapetraka tsara dia ao anatin'izay rehetra zay tsy vita an'izay kosa nefa namana Herilala Andrianaivo hoe hisitaka tsy azo atao no misitaka amin'ny rafitra io satria amin'izao zany vao misy lalàna tena mametraka hoe manana anjaitra andraikitra eo anivon'ny pôle anti-corruption ny société civile za manokana eto dia mifanonteny za dia mametraka za tsy ho président pokotany za tsy latsaka hovidinao anatiny io za zany ampy any andraikitra ngeza makadiry misy ety fa kosa miantso ny société civile hoe andao hitetavana vahaolana fa tsy hitany hoe sitakatsika satria lasa voamay mampianatra ny mampirisika zany ny ioran'ny lalantsika tsy mora vao tonga amin'izany hoe nanana toerana teo anivon'ny paky zany ny société civile namana Herilala Andrianaivo fa apetrakatsika kosa miantso andreo andao ifampidinika ary zay mahatonga satria ny comité amin'ny fahitsina moa zany eny Antaninarenina zay Saondra Rabeminarivo mialatsiny manonona anarana no lehibeany zay gatahantsika hoe ohatry ny ahoana no atao dia zay nangatahako fionana aminy hoe tsy mety raha ohatra ka ny rafitry ny fiarahamonina ao anatin'io dia niala ao anatin'izay ka nanao an'izay antsoavy zay ianareo dia afaka mandray anjara 034 82 780 44 034 82 780 44 033 67 060 08 ya miazakazaka tokoa ny SMS satria efa amin'ny BDB izy reto tsy maintsy vakitsika tanaty fandarana angamba zay tratra président fa anomboantsika ny resaka sosialy sy ny fahasalamana amin'izay mirantiranty eto alohanao reto fanafody reto roa andro lasa koa zay dia nanao fanambarana ianao fampahafantarana mikasika an'le hoe misy fitarainana be deaibe tonga eo anivon'ny mpitsabo malagasy fitirama fa misy mivarotra an'ilay vokatry ny fitirama eny atsena eny misy manentsika tsena mihitsiny ohatra ny ahoana ny fandraisana andraikitra raisy ny fohy be zany manoloana an'izay le hoe fisandohana ihany no azo lazaina zay hamaly anao namana Herilala Andrianaivo na tsy eto reto reo vokatra reo tsy amidy ho aseho eto koa reto vokatra reto fa reto vokatra reto dia tsy misy produit chimique ho aseho eto reto zavatra reto fa reto zavatra reto dia traitement fa tsy amidy akory satria misy mivarotra eny an-tsena ho aseho eto reto zavatra reto fa dia hoe qualité ao anatin'izao rehetrarehetra zao ary efa samy manana ity raisiko ity zao ohatra ny kely mavitrika ity zany dia efa natokana ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy mikorotana ny hormone dia zava-maniry zato isan-jato amin'ny huile essentielle so floral ity fa tsy tambavy ohatra n'izay koa aseho antsika eto ohatra hoe ny ray zany dia fa io raha ho raisitsika zany zao hoe ho an'ire manana fandevonana sasisy reny manana an'le atao hoe traitement général tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany zany vo zavatra rehetra dia vokatra miaina amin'ny fitiramana andritra ny telo taona sy tapany zay metrahako moa rehefa avy hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe fitsaboana neti-paharazana fa ny androany dia miteny hoe tena zava-doza le izy tenenitsika hoe angina dia be dia be reo mpanararoatra be dia be no miteny matoa zany ny fitiramana toerana misy azy ankehitriny tsy reo olona no tsisy fanafody avy any ivelany asain'ny fitirama fidina fa traitement reo zay groupen'ny mpitsabo rehetrarehetra ao amin'ny mpitsabo malagasy fitirama raha tonga avy azy zany marary dia zavatra kasite ohatra ny tiny oetony fa tsy hoe mena tapakazo izy ary efa jirena lavitra tao anatin'izay rehetrarehetra zay nandritra zay telo taona sy tapan'izay namana Herilala Andrianaivo dia ny hoe nifananatsika an'ireny alambika reny ny anodonana zany andro ravina ho lasa huile essentielle va tsy tambavy
reo zavatra reo de misy markive mangidy sisisy fa tsy anankiray daholo raha prostate zany ny olona anankiray de mitovy am'ty daholo ny ampiasainy manerana Madagasikara hitatsika zao hoe raha ohatra ka voan'ny prostate ny olona tsy hoe ahoana ny afa nitondranana fa tia dia efa ratsofaina fotsiny eny anatiny zay rehetrarehetra zay io zany no apetrako kely hoe matetika rehefa tena malaza zavatra atao anankiray dia misy mifanararotana ohatra raha teneniko aminao eto hoe traitement 5 minutes ao anatin'ny fampahalalana zany fa tsy fahaizana reo zavatra reo zany zavatra lehibe zay ho vavahako amin'ny dingana faharoa teny hoe manam-pahalalana ary reny rehetrarehetra reny dia tsara jerena ka reo raha vao tsy any amin'ny toerana misy mpitsabo malagasy fitrama de tonga de tsoroka avy hatrany na manahery lalandrenay fa osika zay ary reo mpitsabo malagasy fitrama de efa tononoko hatrany ny ao anatin'izay rehetra zay ny lista hoe eo amin'ny 67 hectares eo amin'ny 67 hectares sud misy foibeny de eo amin'ny zato hôpital Jovena itosy eo amin'ny dalina akaiky ny BOA ny vato hôpital Gastropizza merina ampovoany eo amin'ny fiangonana katolika Sabotsina Mehana amin'ny Jinamasy taloha de ny ao Varadokona Findrahana zany misy andreo vokatra eo eo Sabotsina Mehana Ambomangakely eo amin'ny Kianja Refanaka Ambotro Manjaka eo amin'ny kaikiny espace Enia Cadre Toba ny ilan'ilany abattoir sy ny domaine Tanjombato Pipiandafy Atsimo mahitsy pharmacie taloha amin'ny terrain Manjakandrina Manakasikely Lotong Matasoa Miarinarivo amin'ny 4 mai mbany pharmacie avitra Moramanga akaiky ny Batamo cathédrale tsy eo mandidy akaiky Boasary kely akaiky ny Pompe Antio akaiky ny fonction publique Ambody Madiro Mahajanga Tanamboa Sotema de Go apitan'ny église Notre Dame Andapa Tengena Atsimo akaiky Canal Plus Arivo Mamo amin'ny 4 mai Ambatolabe Ambanimaso apitan'ny station Sel Antsirabe Atsimony Ariam Bison Voaria Ambositra Pivarotan'omby apitan'ny Achep Fianaratsoa ambany lycée Manakara cité Ambalafary amin'ny Gara Passin'ny domaine Mananjara Ambatolombo Atsimo amin'ny Garotera Farafangara Magarifitra Lalata makany amin'ny Sovena Marotsetra akaiky ny Antonzile Fort Dauphin Bazary Koradava apitan'ny Microcrède Anjosorobe Mananara Lalameva Tanàna Mercetosika apitan'ny Jirama Ambatona Zaka 67 eo amin'ny Somakodisy Ambilibe Tafekasaka amin'ny Popolona Pneumatika Tomasina de toerana roa eo Tomasina Tanamakoa anelalela amin'ny Poste Notiva Tomasina Ambolomadiniky eo amin'ny Kivomotoa Fenao Riveste Fenao Rivodoary amin'ny Manjatina Ambanja Ambody Vanio apitan'ny église ara-plazantsara mbola hovalitsika mikasika an'izay le fitsaboana nentim-paharazan'izay président apetraka aminao avy eo fa miazakazaka be ihany koa le SMS taloha ararotika any salama président manaraka fandaharana za zao fa inona ny sakafo tokony anapiko ny hery fiarovako fa efa herinandro zao za mikohaka be sy voansery tsy mety afaka mihitsy nefa efa ninana fanafody maro ihany za ny tsara manatona amin'ny fitramaka akaiky ianao de afaka na tsy manambolana ianao afaka atorindry zareo ireo foana azo tsaboana amin'ny alalan'ny légume na produit naturel ve ny cancer sy ny diabeta de inona amin'ireo produit reo no efficace io ngamba vovoakatsika eo ambadika ao fa reto zavatra hitatsika eto amin'ny devant reto na manahery lalandrenay de miaraka amin'ny alalan'ny otra sakafo zavamaniry reo de manana an'izay tombondahan'izay zay ary tsy zay ny tokony edina amin'ny resaka mafy eto amin'ny firenena salama tompoko raha misy an'ilay aretina sepotra reny de inona ny tokony tsy azo hohanina na atao hoe fady moa zany ny sepotra misy karazany be dehibe na manahery lalandrenay raha fijery azy amin'ny mafolo-mpanorona mpitsabo malagasy fitrama mety sepotra reti-po mety sepotra amin'ny resaka kohaka mety resaka sepotra amin'ny resaka tuberculose mety resaka sepotra noho ny zavatra maro na nitova pisefona ka tsy maintsy jerena zay le hoe tsy maintsy anaovana consultation aloha salama tompoko mitsabogoto ve ny fitrama mitsabogoto amin'ny fitrama salama président inona no atao raha tsy mety mienjana tsara ny filahina traitement ara-tsakafo ve ty zao misy an'ilay hoe kely mavitrika de misy koa an'ilay spécial force fa ty kely mavitrika ty tsy maintsy mandalo consultation aloha anao de zay ny anatonana andreo fitrama zay misy anao ovakika andra tao SMS reto président fa alefako ina tsefatsefany eny ny fanontaniana sy maromaro aloha tafitsika mijery fa sika mandefa SMS de 034 82 780 44 ny SMS alefanao 034 780 44 de 033 67 060 08 salama tompoko inona ny sakafo hoanina raha marary aty sy ny prostate misaotra tompoko ny prostate zao tsika de manana an'ity spécial vahoany ity ity de tsy tambavy ty zany tsy ilay tambavy magidy be na zavatra atao fa resaka vahona na odina ho am'izay nefa ty tsy afaka omena mihitsy zay le teneko tsy afaka amidy ty tsy afaka omena fa traitement en fitrama ihany ty de tsy maintsy manantona fitrama ianao zay mahatonga atsika tsy adefa nefa faritany tsisy fitrama manahoana ianareo afaka avidina mitokana tsirairay ve reo fanafody reo de ahoana ny sirpa sy ny rano satria manasitrana tazo
kohaka sery sy ny sisa tsy mivarotra fanafody fitramasy zay ny antsehotsika an'reto androany reo satria zay le fanararotana misy zany zao de averintsika fa tsy mivarotra andreo ity le traitement 5 minutes ty alohan'ny idirana teto amin'ny studio ty zany le huile essentielle ity huile essentielle ty dia anaovana andreo traitement 5 minutes aniditra teto amin'ny studio zao tsika na teny an-dalana teny fa neny amin'ny police na gendarme de tia vao anaty tomobile eny an-dalana eny ihany fahalalany malagasy ty ary tsy maintsy edina apetraka amin'izay resaka manodidina ny malagasy zay de misy an'ity traitement 5 minutes ty avokoa ny mpitsabo malagasy fitrama manerana Madagasikara ity le sirpa ny sirpa koatra ty ity menaky ty ny traitement 5 minutes moa zany tsy de tena hoe hoaniny fa mamonjy andreo lalandrivotra sy reo lalan-tsaina amin'ny ati-do dia manaitra andreo naira rehetrarehetra miaraba président azo ampiarahana tsara ve ny fanafody vazaha sy ny fanafody fitrama sotra tompo ya ny mpitsabo nentim-paharazana de miara-miasa amin'ny mpitsabo izay scientifique io zany tsy mametra an'izay rehetrarehetra io mateta moa zany efa tsy nahitana fanafana na tsy manam-bola anaovana fandidina na ihany koa manana olana ny olona de manantona fa ny mpitsabo nentim-paharazana de mandevina andreny aretina rehetrarehetra reny afaka mandidiny tsy azony atao mampiasa fitaovan'ny dokotera sy ny sisa efa namala an'izay aloha de arylotiko le hoe fitsabona nentim-paharazana ohatrany ahoana zany ity asandratry ny mpitsabo malagasy fitrama ty mba tsy atonga an'le resabe any anaty tambajotra sirasirany eloha enao anisan'ny tena hoe nanangana zany hoe mpitsabo malagasy fitrama inona le fitsabona nentim-paharazana hofaliko anao ny atao hoe fitsabona nentim-paharazana dia fitsabona amin'ireo zavatra natioraly mety zany amin'ny alalan'ny hery miafina mety zany amin'ny alalan'ny otra mety zany amin'ny alalan'ny zavamaniry mety ihany koa fitsabona nentim-paharazana io amin'ny alalan'ny sakafo mety amin'ny alalan'ny fivavahana sy sisa maro isan-karazana samy manana finoany ny olona rehetra aloha na manahery lalandrena fa de misafidy kokoa andeha ho any am'izany resaka mananjo zany safidy zay tia nitsabona azy tsisy afaka iantso mihitsy hoe avy aty amin'ny fitramasy zay ny tsy azo atao amin'ny fitsabona ka eo zavatra ho atao hoe io de tsy maintsy edina eo mpamoana moa mihina raha mba sitrapon'Andriamanitra dia mivoaka amin'ny herinandro iny ny boky zay nisoratatsika momba n'izany fitsabona nentim-paharazana zany mamoaka hoe inona ny lalàna inona zavatra azony atao inona zavatra tsy azony atao atraizy ohatrany ahoana fa ny ambarako aminao fotsiny de hoe raha ireto rehetrarehetra reto zao misy mandrava sarotra ao misy aloe vera reo misy kely mavitrika io zava-maniry daholo reo manerana Madagasikara misy zava-maniry amanalina na sakafo na to io de fijerevantsika an'izay na manahery lalandrenay vao mahatonga atsika ijery mikaroka zay zavatra zay tsy dirany fa manangona an'ireny zay ngamba mety isin'ny olona hoe mora tao sa tsy mora tao misy zavatra mora tao raha ohatra ka aretina ray ny tenenina de malala tsara tsika rehefa mikohaka de voasary makirana sy tately asita menaka atody no hoaniny tsisy tsy malala an'izay malagasy rehetra fa misy ihany koa reo hoe inona reo zava-maniry rehetrarehetra reo zava-maniry reo zay tokony ho fantatritsika hoe reo no akora premier zay tokony ho arena amin'ny malagasy zay tokony ho arena n'izao tontolo zao areta de miteny isika isanandro de mandray stagiaire izay avy any amin'ny université misy médecin du monde tonga eto Madagasikara zao manaraka fiofanana any Antsirabe ao amin'ny malagasy fitrama misy sinoa mangataka an'izany rehetrarehetra zany hoe zay mba nao stage satria zay manao hianatra médecine any amin'ny toerana misy anay misy comorianina misy sinoa zay resaka manodidina amin'ny fitsabona nentim-paharazana zay misy université be dia be mandefa hoe zay mba nao voka-pikaroana ny mpanao gazety isanandro de mitady an'izay fomba alalana ny fanandratana nentim-paharazana zay fa en fait moa be dia be reo te animba an'izay fitsabona nentim-paharazana zay hoe zay tsy maintsy andonana latabatra hijoroana lalandava hoe bon io de tsy maintsy asandratra olova ho an'ny taranaka io tsy maintsy ho apetraka ho an'izao ninona fanenjehana za madio ny saiko endrika ary apetrako tsara eto na manahery lalandrenay hoe ny toe-tsaina sy ny lalan-tsaina izay nitondrako de hoe marina tsy ananako ny doctorat andeha ho any amin'ny jirama tsy ananako ny doctorat ho any amin'ny ministère ny vola tsy ananako ny hoe dokotera fa be dia be kosa ny afahako manandratra amin'ny mamalagasy mampandroso ny fire
sabotsina miaina ambomanga kely ambotro manjaka kadina tompo tanjombato mahitsy manjakandrina miarina rivo moramanga tsiro mandidy antsy matsanga tegoa andapa rivo mamo ambatolampy atsirabe ambositra fianaratsomana karamananjary farafangana maro antsitra fordofin jozorobe mieritsetosika ambatolampy ambilibeta masina tanamakoto masina ambolo madinika finorivesa ambanja reo efa eo fa zanona tsy zany a dia ndraindray oentin'ny olona fanabokana le izy zao aloha tsy mandray andraikitra na dokotera ny mpitsabo ny parazany dokotera dia nianatra valo taona tsy dikevitra zany mbola afaka manohy any an-dafy ary izy raha mbola ka professeur na resaka spécialisé hafa fa zany zavatra zany na manahery lalandrenaivo napetraka hoe io dia misy raha ho anahy manokana aloha zany fantaniana koa mbola mety tsy ahitady fafitraka ao anatin'izay dia hoe za ve dokotera tsy mpitsabo isika fa mikaroka an'ireo akora natioraly zay vokatra ny tany ho avadika ao anatin'ny resaka huile essentielle so floral afahana mitsabo amina karazana zava-maniry maro samy hafa zay aloha apetraka mazava tsara ao anatin'izay na manahery lalandrenaivo dia ny hoe tsy io zany mety be dibe ny eritreritra fa misy zavatra be dibe arahana ao anatiny dia ao anatin'izany resaka otra sakafo zava-maniry ny olona eto Madagasikara dia apetraka aminao na manahery lalandrenaivo fa tsika tsy manana fianarana sakafo fa ny atsika dia tonga dia ny lovaina dia mandeha fotsiny io sakafo hoe vary sosoa atao andro dia vary atao andro dia zao mandraparivony andro fa ilaina amin'ny fandalinana ny sakafo misy ihany reo nandalina fa hoe any amin'ny sakafo zazakely sakafo nikere fa na fiainantsika isan'andro raha lasa rotinina fotsiny anka moararitsika na tsy ampy anticorps-tsika na to anisan'ny tena aezaka tokony atsao ny mpitsabo natoraly zany hoe ahoana moa zany fandiniana raha mihinam-bary le olona amin'ny atoandro mihinana sakafo izy amin'ny ariva ohatrany ahoana izy mba tsy arary mandritra ny fatorigna lasa miteraka zay rehetra zay raha ohatra izy ka mikohaka inona ny zavatra tokony ataony raha ohatra ka mitady an'ilay anticorps ohatrany ahoana ny zavatra tokony hoentiny ao anatiny zany zany zavatra diniana fiainantsika tontolo andro zany hatrea tsisy mahalalany tsika rehetra mijery tele reo na ianao hoe inona ny tokony ataoko androany ahoana ny tokony ampahalalako ny fiainako androany dia rehefa tena misy mandinika an'io ka rehefa voadinika io matoa aloha zany le zavatra rotinina zany mila apetrapetraka ho teknika dia ao anatin'ny teknika karohana hoe maninona moa ny antony isakafoanantsika telo ao anatin'ny ray andro raha iresaktsika miresaka firaisana ranofo hoe maninona moa zany tena tokony atao foana avy firaisana ranofo ao anatin'izay rehetrarehetra zay aizavy reo ozatra mifandray zany zavatra zany amiko natao hoe fitsaboana natoraly fa tsy misy mihitsy zany ao anatin'izay rehetrarehetra zay na manahery lalandrenaivo hoe bon raha ohatra ka andiditsika inona no didina asiana anestesie ve le olona hopetahana sérum ve le olona ho atao inona zany ndray fa andraikitra hafa ianarana mihitsy hoe raha ny lalandravy ato marary aizy tsy mikirakira antsy tsy mikirakira passement tsy mikirakira tsy mampiasa fanafody any pharmacie tsy mampiasa ny fahaizan'ny dokotera samy hafa reo ary tokony ovahana fa raha nisan'andro zao dia ny hoe androany angamba zao vao mety misy mahalala hoe bon raha mpiakatra anticorps tsotra ianao ty zao tena fanafody atoroky nefa azo atao dia maka ianao rano mangotraka dia ampangotray be iny alaivony céleri alaivo ny angivy alaivony anamalao alaivony tongolo maitso dia alaivony rano dia ararao 2 minutes na 3 minutes amangotraka ao anatiny iny dia soro fa andrahoana masaka be zany zao fitsaboana azo atoro ny malagasy hoe tena mampiakatra an'ireo hery fiarovana be dia be ao anatiny ohatra hoe ny poireau dia tsy azo andrahoana masaka satria misy calorie tetavina ao anatiny misy hery be dia be ao anatin'ny poireau iny tsy haiko hoe nianarana firy volana na firy tao zany hoteneniko anao eto androany hoe bon voantazo anao eto azao dia anao anty traitement 5 minutes ty misy huile essentielle raisiko eto dia tonga dia sasaiko ato dia ataoko ohatran'izao dia troako rehefa mitrokan'io tonga dia mamonjy ny aty daholo zao zany huile essentielle zany vita zay dia raisiny ty efa vita ny resaka anina dia afaka tonga dia hoe vonjeray ny olona nanao an'izany daholo ny olona ambony teto amin'ny firenena na drecorona raisiny ty eto sur place ety any zany dia mahavita an'ity dia mamonjy an'ilay lalandrivotra maka ty zay zany dia fa miala après 5 minutes afaka nitazoko tsy hitako hoe ho atoro ohatrany ahoana zay le fahalalana sy ny fahaizana ny mpitsabo nety maharazana dia tsy tokony mihitsy ao anatin'izay rehetrarehetra zay na manahery lalandrenaivo hoe andeha hisoloko fahaizana pisoloky izy raha laza ny tenany ho dokotera fa raha manam-pahalalana izy tsy voatery olona mianatra io misy mitsabo amin'ny alalan'ny afo misy mitsabo amin'ny alalan'ny hery miafina misy mitsabo amin'ny alalan'ny fivavahana misy mitsabo amin'ireny doanse ny sisy reny zany rehetrarehetra zany dia miankina amin'ny fahalalana fa safidin'ny olona fa ny eto mitsabo malagasy fitramaha manokana zay tsy maintsy ho ampitaina amin'ireo taranaka lovainjafy dia ny hoe sakafo dia zava-maniry dia otra efa misy fikarohana vita ao reto fanafody rehetrarehetra reto efa fikarohana vita nakambana samy tamina toerana be dia be raka Madagasikara nakanan'ireo
de raha zaraina le fahalalana dia samy hafa mihitsy zay ka ny fanomezan-tsiny no mitsabo-nentim-paharazana hoe ao anatin'izay rehetra zay na ny fanomezan-tsiny anko tsisy ny heloka nataoko ary anko de zao hoe fampitana ny are-pirenena zay natao le izy ary tokony hotrandrahana fa be dia be ny olona nao ambadika mety ao big pharma, ao reo mpanambola, ao mpanao politika mpanenjika, ao reo olona afa manana fifangaroany zany zavatra rehetrarehetra zany de marina teninao teo resahana any amin'ny tambazotra-tserasera fa tsy mampihemotra atsika zany ira zahantsika hatrany fa mitroatra anjarany rehetra manome résultat ary zay nisorako satria be dia be tatoato ary natsapa hoe mila ampina ny président ny afaria fantatry ny olona ny tanjoko sy ao an-tsaiko madio saiko ho an'ny tanindrazana ny ataoko ary ny filoham-pirenena rehefa miantso de miantso an'izany foana sy rehetra natsapa ho an'ny tanindrazana de apetrako amin'ny fanakinana zany rehetra zany fa ataoko ambiazana ary azo andraisana vokatsoa mivoatana reo vokatsoa malagasy na inona zany na inona toy zao noni zao tsy mitovy amin'ny noni hitatsika tsy zuty fa efa ao anatiny naodonana azy eo anatiny lambika ohatran'izany zany zao hoe ty zao le atao hoe special force ty zany ho an'ny olona tena marefo de mandeha ty special force ty tsy zuty ary tsy masisy ty ao anatina tavoahangy casté ohatran'izao mitovy amin'izany zao ty ny boîte rose de ty zao ny amiba boîte rose ho an'ny olona manana problème perte mémoire sy sisa de efa misy an'ity daholo eo ampitsabo malagasy fitrama manerana Madagasikara. Ho antaniko tsefatsefany eny any zay mikasika ny fitsaboana nentim-paharazana zay président fa miazakazaka koa ny SMS ananana tsiny mihitsy izy ty raha vao tsy vakina ndrindray makasitraka tompoko tena tsara ilay fitsaboana malagasy fitrama ary tena mahaliana tokoa fa nisy somary tapatapaka fanontaniana tompoko ianareo ve afaka manao consultation à la distance de ny consultation ohatra atao amin'ny vola tsy de hoe misy aretina be akory fa te ahazo hery amin'ny fihinanana sakafo misy oatra melo président avy aty full point ihany ho an'ny full point ny tsara na manantona fenao riveste na manantonao tamatavy fa tsy azotsika atao manao à la distance fa tsy maintsy le olona mihitsy ny jerenao anatin'izay rehetrarehetra zay afaka mandeva SMS anao 034 82 780 44 034 82 780 44 de 033 67 060 08 033 67 060 08 alefaka ny tirety alolo fakasitrana ny alefany makasitraka be ny fitirama no nezaka be izay nataony amin'ny natoraly mila tonga saina ny malagasy iny zany fakasitrana zay no tena editsika zao hoe tsika mihitsy mila tonga saina satria ny verina fa ty ampidinina trano ny lanjany manatiora nyty Madagasikara ty sy ny tsy mampanaparoa atsika rehetra salama fitirama ohatrinona ny fitsaboana vavony misaotra tompoko faza marary vavony manatona foana tsy androantsika tsy laza prix fa manodidina ny 3 alina efatralina ary tena lafo indrindra zany de ny resaka rince prostate eo 7 alina na 4 alina ariary eo nefa jereniny arakaraka reo zany jerena foana efa fitsaboana ny fitrama tokony manodidina ny 3 alina na 4 alina ariary eo salama tompoko ny diabeta koa ve voatsabo ao anatin'ny 7 andro izay fazamako mihina-panafody mandrakizay vokatrio aretina io ty zao no spécial ty zao no vahoana spécial ty natokana ho an'ny diabète ny prostate sy sisa ity zany de efa traitement fitondra efa misy fiananana azy eo tapaka vera maraina atoandro rivo ity de ahitana an'ity daholo any fitrama rehetrarehetra ty spécial vahoan'ity miampy an'ireo zavatra hafa makasitraka fa mety mba takatry ny tatsaka kosa angamba 3 alina maina rehefa manao firaisana mariana fefa tsy mandeha raha itsony de mambe-fapolo taona mba home soso-kevitra ty zao atokana ho an'ny resaka lehilahy sy ny vehivavy sy sisa ty welfare ty anticorps ho an'ireo vehivavy manana problème ny resaka hoe maty vadina lehilahy zay tsy kely ny ranonainy na ihany koa anona fa miaraka amin'ity zay le tenentsika tsy maintsy miaraka amin'ity ary matetika zany tsy maintsy traitena aloha ilay zavatra atao vo afaka mijery avy eo de zany zavatra rehetrarehetra zany ohatra zao spécial tension ary tension manokana zao dia ty spécial tension ty spécial tension ty zany zao dia efa ao anatiny io rehetrarehetra io raha ohatra ka manana andrele fivotosan-dretsika de ty reo rehetrarehetra reo zany efa casté zay avery foana fa tsy amidy reo le vokatra eny an-tsena ny fitrama laingy zany tonga de mety sosandarima sy polisy fa tsy azo atao no mivarotra fanafody fa traitement tsy maintsy manantona ao anatin'ny fitrama de efa misy embouteille ohatra zao daholo le izy salama tompoko inona kay ny mahakely be ana nefa za tsy manao fanabeazanay zany mananjanakiray aho ary manambady mba mila torohevitra tompoko azafady mila ady amiko foana le vadiko hoe za miamai nefa tsy manao fanabeazanay zana
mba mila torohevitra président azafady. Mety misy zavatra jerena fa anjaranao manantony dia zay zao mila anty anticorps ity zany efa natao ho an'ny rehetrarehetra fa tsy maintsy jerenao anatin'ny consultation aloha dia ito rehefa aveo rehefa sabotsy laty moa zany consultation gratuite dia afaka mananto antsika rehetra. Makasitraka fanazavana ho tsara zay fitramaha malagasinay tena ho any aminareo mihitsy izay io mbola lavitra be mihitsy ny toerana zay misy fa tsy ho tonga am'ireo toeran'ireo tingamba le tsy tonga am'ireo point ireo zany izy fa ahoana zany no ataony tsika nefa ny tsy mivarotra fanafody ihany koa fa mila manantona ka zay ny olana be da be amanarivony reo fangatahana ividy fanafody sasisy eto amin'ny fitrama zay hoe tsy possible zany fa tsy maintsy jereny ianao aloha satria ny fanafody misy ny miakatra hoan'ny miakatra tension misy midina tension misy ny resaka hoe tsirairay avy ka tsy maintsy jereny zay fa tsy maintsy manantona ianao averiko indray mandeha fa tsisy fivarotana fanafody ao amin'ny fitrama tsisy an'izay ao fa tsy maintsy traitement ny ao sitry zoro fanodidina reo tsirairay avy reo zany dia manodidina 7 andro foana reo matetika miaraka amin'ny akondro rano tantely. Salama tompoko ahoana no mahatonga ny perta mandeha be sady misy fofony. Aleo manantona satria mila jerena zay tsy maintsy jerena zay fa manantona ny fitrama akaiky anao zay teneniko hatrano hoe 67 hectares amin'ny karazany misy nyfoibeny anosy zatotsinanana eo ampita Sovena itosy eo amin'ny dalina Beoa ivato ampitany Gastropizza merina ampovoany akaiky ny fiangonana katolika sabotsina mena jira mataloha amin'ny posta ambomahakely mikianja refanaka ambotro manjaka eo amin'ny espace amia cadre toba de la laboratoire de domaine tanjobato PP andafy atsimo mahitsy pharmacie taloha amin'ny terrain manjakadrina manakasika l'automatation miarinarivo amin'ny 4 mai ambidiny pharmacie avitra moramanga akaiky ny Batamo cathédrale tsy olo mandidy ambosarika akaiky ny pompe antsoy akaiky ny fonction publique amboto madiro majanga tanamboasotema de gopitan'ny église Notre Dame Batolampy ambamaso amin'ny tension cell Tsirabe tsy mivoaria ambositra ambato ampivarotan'omby talohan'ny achepa fianaratsoa ambany lycée manakara cité ambalafara ny gara mananjary ambatomba tsy mikarotera farafangana mangarivitra lalatany mankany amin'ny Sovena maro tsetra akaiky ny fiangonana akaiky ny hôtel Tonzile akaiky ny fiangonana katolika Fort Dauphin Bazary Koradava akaiky microcrédit Josorby mananara lala mevatanana Meritsy Tosika Pitan Jirama Ambatondrazaka 67 Msomakodisia ambilibe tavekasaka ampopola pneumatique Tomasina de toerana roa Tomasina tanamakoa ny elanelan'ny Ponce Notiva Tomasina ambolo madinika Pitan Kingomoto Feno Rivesta Feno Rivodoany akaiky Manjatina ambanja ambody vanio akaiky ny Plasantsara andapa tangena atsimo akaiky Canal Plus Rivomamy 4 chemin domaine ambany hay Rivomamy na findrery ambany eria ny asa vaiko fotsiny manahery lalandrenay fa miasa sabotsy miasa laty miasa andro fety miasa lundi de Pâques ekoto miasa lundi de Pâques miasa 26 juin ny mpitsabo malagasy fitrama miasa tombavao miasa Christmas satria ny otra tsy andoavam-bola ao anatin'ny 7 andro retraitement reo 7 andro daholo ny réglé ao anatiny ary misy dosage reo rehetrarehetra reo ao amin'ny mpitsabo malagasy fitrama irery ihany ianao makandreo raha miteny izy be de be mpisandoka fitrama fa ny fitrama dia manaja ny etika déontologie ary zay ny teneniko hoe ny andraikitra ny mpitsabo nentim-paharazana ao anatin'ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena andraikiny reo fanafody ampiasaina efa misy zany vonona mampiasa andreo dia andraikiny zay amin'ny lalàna zay voasoratra eo anivon'ny lalàna ny fahasalamana ka sarotonytsika andro amin'ny mampafantatra an'izay hoe tena manahira ny rehetrarehetra io fa mila manantony tsika dia mila mahafantatra 034 82 780 44 ny indefasanao SMS 034 82 780 44 033 67 060 08 033 67 060 08. Salama président avy aty Ambatolampy ohatrany ahoana ny symptôme kyste. Tsy maintsy manantony ianao fa matetika zany io any kyste sy ny fibrome dia resaka olana amin'le hoe efa nahazoazo taona kely ny tombony taonan'ilay vehivavy matetika dia maniry eo amin'ny kibo amin'ny lanan-jazo ao ireny dia aleo manantona foana andreo mpitsabo nentim-paharazana veriko indray mandeha fa manandratra ny mpitsabo nentim-paharazana ny anjara andraikitsika eto fa tsy mpitsabo-tsika fa ry zareo efa mahay an'izay rehetrarehetra zay. Salama président era Madagasikara efa misy fitrama teo ovina no mba tonga aty fandrina. Fandrina io moa zany tena koa filompanorona fa io zany fikambanana olona be dehibe manana ny fahaizany ao anatiny dia mafilompanorona ny mpitsabo malagasy fitrama dia mijery an'izay rehetrarehetra zay fa ny tena marina dia misy ary izay ngamba namanery lalandrenay ny adiniko teo hoe misy mifanentana ny tsy voatery mpitsabo malagasy fitrama foana ny olona ray fa misy mifanentanantsika hiditra amin'ny ara-dalàna zay zany ny ansiatsika hoe ro mpitsabo nentim-paharazana ary mino fa zao vao nalalan'izay midira ao anatin'ny ANTM ataovy le fanamarinana eny amin'ny fokotany mandeha makany amin'ny médecin inspecteur zany rehetrarehetra zany vao makany amin'ny ministère mangataka lalana dia apresiatsika mpitsabo nentim-paharazana rehetra mba hanana an'izay olova lehibe. Azo kilasiana hoe fitsaboana nentim-paharazana manaraka amin'ny vaninandro hoe fitrama manaraka satria ny heverintsika ao anatin'izay zay koa fanazavana diniko teo hoe niezakitsika tamin'ny resaka administration raiso aloha ny anaran'io marary io
de fataro ny toerana efa nalehany firy taona nytondrany an'le aretina anao vitatitra izy aveo zay ny ray fa mifaharoa manaraka zay rehetrarehetra zay de ny hoe ny trano jerentsika hoe mba trano mba efa mba tokony mba ho tsaratsara ro trano a fa tsy hoe trano borokely ny andraisana an'le mpitsabo ny fahatelo a de ny hoe efa miezaka tsika tsy nampiasa tsony ny tapakazo fa nahodina huile essentiel ohatrany ity zao mandrava sarotra de tsy le mandrava sarotra tapakazo ny fantatry ny olona satria zay ny problème ny olona tapakazo fa ity mandrava sarotra ity dia efa vita ao anatin'ny l'essentiel sy ny floral de efa misy ny dosage tokony ho an'ny olona rehetrarehetra ohatr'izany miberiberoka tsy hoe ravina beriberoka no entiny fa efa voahodina ohatry ty miberiberoka ty tsy misy produit chimique ao anatiny fa tena fitsaboana natural maika be de dahola de ao anatin'izany zany zao ohatra ny raisiko aminao ny hoe ty mahafaka de fa ro daholo ny produit an'le mahafaka inona zany le mahafaka famakina moa zany izy lay mampivalana raha ohatra ka hoe tsy malevokana le olona misy aretinao de tsy maintsy vakina io de mety mivalana na mandoa le olona za zavatra zany zany efa voaregle amreo daholo maharaka amy zavatra misy de azony lazaina hoe tena mivoatra ny ary io ny tsy tatiny ny hafatra indray satria misy ny fivoarana fa ny tsika zany de tsy mpitsabo nentim-paharazana raha tsy pitapakazo tsy mpitsabo nentim-paharazana raha tsy lay mpijery mpiantso dadarabe na ohatr'izany samy manana ny asiny reny manaja ny reny rafitra misy hoan'ny tsirairay avy reny tsika fa ho atsika zany teo amy zava-maniry sy ny otra sakafo de fa ohatra zao daholo reo fanafody ro ampahafantaritsika ankehitriny lasa fiany fisolokina ao anatin'io de tsy maintsy miezaka tsika mamiarina zany rehetrarehetra zany ahoana reny mba tsy sin zany olana rehetrarehetra zany fa ny zava-dehibe ohatran'izany zao hoe mba efa raha amy fanjakana zany de nanao an'izay ezaka zay ny fanjakana no nitarika voalohany andao isika anao an'ilay fitsaboana nentim-paharazana ao anatin'ny resaka CVO plus de afatatrao tsara fa hoe inona ny nampiasaina nambolen'le inona teria mieritsetosika sika artemisia de efa vita comprimé cellule zany fandrosoan'ny firenena mabetsaka ny tsy faly am'zany de hoe ohatrany ahoana de raha mampandrosana zany hoe jeanirina de tsy gasy na hoe tsy toko ka ny andraikitra ny tazoko de filompanorona mitady miketrika foana zay zany zao ny antony amronako ny boky hoe olazaiko avoakako anatin'ny boky avoaka koa zay meko mpanao gazety rehetra meko ny satria be dibe reo mpianatra université be dibe reo avy any ivelany tonga eto Madagasikara mitady an'izany dia ho atokotsika tsara inona ny atao hoe mpitsabo nentim-paharazana inona ny lalàna fe azy eto Madagasikara inona zavatra tokony ampiasaina inona zavatra tsy azony atao inona voka-tsy ho azo aminy zany rehetrarehetra zany hoe mpamoronana zay boky zay zao na manahery lalandrenay fa zay hoe ho atolotsika sy ametrahantsika ny asan'ny mpitsabo nentim-paharazana alefaka ny SMS makasitraka manokana la FDP hanana amin'ny fitilamano tena nitondra fiovana lehibe teto amin'ny firenena nareo ary tsapa fitiavanareo mpiarabelona madame Hélène mpampianatra retraité zany no tena toetsaina zay no tena toetsaina nisan'ny tokony ho atrandratra eto amin'ny firenena ary tena nisan'ny SMS manoana fotokola izy misotranao tompoko satria matetika betsaka ny tsy mahatsapa fa hoe inona vola hitany am'izao nirina olona tsy manam-pahaizany olona tsy ohatran'izao ambanina atao firenena zay teneniko hoe tsy andefitra am'izany satria manana fahalalako ho an'ny mpiray-tanindrazanamiko ary manana ny lalana zay tokony andehanana ao anatin'izay tsy hiala mihitsy amin'ny tenako ny mafy-mpanorona mpitsabo malagasy fitirama ka zany zavatra zany manaja ray aman-dreny ary tena zay SMS ray zay tena naharay marikiko manokana zavatra anankiray ary hitako amin'ny olona tonga manatona any am'brona mana hery lalandrenay fa manomboka taitra le malagasy manomboka mahamesura ny zavatra tiana tongavana amin'ny malagasy na de eo ary io tsy manao politika re zay filoham-pirenena lany eo de tsy maintsy ho taterahantsika tsy anohatra fanjakana mihitsy mpitsabo malagasy fitirama fa manohana ny ezaka atao raha miteny an'izany rehetrarehetra zany ny atsika zany de hoe rehefa tsy mitovy loko de tsy andraikitra io fa tsy fantatritsika le ezaka lehibe vitany rehetrarehetra zay tenenako foana hoe samy nanao reo mpitondra fanjakana 034 82 780 44 034 82 780 44 033 67 061 08 merci alefa fitirama gasy de gasy hatramin'ny farany manohana anareo zay mbola fanohanana ihany zay mirabe sitrana tao amin'ny fitirama fa tena mavesatra kely ilay vola teo aloha mety fitsinjovanareo ny malagasy tsy maintsy jerentsika io zay nefa fanambina petraka moa zany any amin'ny tena roa aretina saribahana zany vao misy hoe 7 alina na 7 alina ariary fa manodidina ny 3 alina na 4 alina ariary eo no napetraka nanomboka tamin'ny herinandro ty 034 82 780 44 034 82 780 44 033 67 060 08 akinkona manahery lalandrenay vo misy général mitsabo misy magistrat mitsabo misy sinoa mitsabo misy karana mitsabo misy olona ambony eto mitsabo misy député mitsabo misy biny tanàna mitsabo ary misy fangatana avy amin'ny rehetrarehetra reny rehetra reny mety hoe hijery fa ny androantsika de mijoro hoe ny antony ty fitsaboana nentim-paharazany ty de ho apetraka mandalo ihany
fitopolo taona na valopolo taona rapi-indrindra ny andalovantsika to amboniny tany fa inona le soa petraka ho an'ny taranakitsika ho an'ireo taranaka faramandimby amin'ny fitsaboana nentim-paharazana fa tsy hoe inona zavatra ho atao anatin'izay rehetrarehetra zay betsaka ireo teanakihana betsaka ireo voakaramy betsaka ireo tsy malapazy akory tsy malala mety noho ny tsy fitiavana na tsy fitiavana ny fitirama no akalana azy fa ny zavatra tokony hipetraka de hoe an'ny malagasy io fitiavan'ny malagasy io tsy maintsy petraka ho an'ny malagasy io zay tsy maintsy bika mahay fatambary ary nanavitra malagasy be be io ninonino ko lazaitsika ninonino olazaitsika matoa telo taona sy tapany niarany ririta amin'ny malagasy ray manontolo manerana amin'ny madagasikara mpitsary malagasy fitirama na sovahoaka io tsy hitany resaka facebook na compte fake na tenana ratsy io fa joratra amin'ny farantsika mijoro androany mijoro rapitsa mijoro mandrapitsa ary mijoro mandrakizay amoaka zany fitsaboana nentim-paharazana zany betsaka ny fitsaboana angatahana reo tsy antso na tokantrano any satria mivantana ny fandaharantsika betsaka ny fitsaboana nentim-paharazana hitako sy nalehako fa tena hafa ianareo fitirama toy izy ny fitiavan-tanindrazana anaranareo makasitraka mbola fakasitrana ihany zay bonsoir za tena narary nanao consultation gratuite tao amin'ny fitirama fa tsy zakako ilay tao amin'ny traitement tenijanonao zao aho hanoy mahita an'le fivany eo amin'ny aleo tonga foany za miantso zany mahatsoy kely na alefatsy le message am 034 82 780 44 034 82 780 44 raha ohatra ka tianao nananina zay de aleo manantona de jerena foana raha RTL moa 033 67 060 08 RTL 033 67 060 08 bonsoir président misy fanafody tazovony ve de mety ohatrinona de misy sakafo fadina ve de kibe tina hena merci président fitirama veloma mba valio vehivavy telopolo taona manoratra ya aleo manantona foana tongava foana reto ampitsahivoko otrany fa eo amin'ny 67 hectares eo amin'ny karaza misy mitsabo malagasy fitirama no satotsana pitan chauvena ny itosy teo amin'ny dalina akaiky ny BOA ny vato pitan Castro Pizza merina ampovoany akaiky ny fiangonana katolika sabotsy namehana ajirama taloha akaiky ny poste nafindro eo le akady kely antanina rofoana ao de nafindro sabotsy namehana amin'ny jirama taloha akaiky ny poste ambomanga kely eo amin'ny kianja refanaka akadra toba ny elan'ny abattoir sy ny domaine tanjombaty PP andafy atsio alohan'ny station sel magnitsy pharmacie taloha akaiky ny terrain manjakandrina manakasika l'automatasoa miarina rivo ny 4 mai mba ny pharmacie avitra Moramanga vita cathédrale eo amin'ny Bata Tsiromandidy ambosary kely akaiky ny pompe antsoy akaiky ny fonction publique ambody madiro mahatsanga atao ambosoty mamy Fik FM de go ao ampitany Notre Dame dia andapa tengena atsimo akaiky ny Canal Plus arivo mamina firery ambany amin'ny plaque adventisteria ambatomlamby mba maso hôpital station sel Antsirabe atsimony Ariam bus eo amin'ny Voario eo amin'ny Ariam bus eo amin'ny Voario zany ambositra mpivarotan'omby taloha apitany HEP fianaratsoa ambany lycée manakara cité ambalafara amin'ny Carantomaine mananjara ambatombo atsimo amin'ny Carotera faravangana mangarivotra lalatama makany amin'ny Sauvena maro antsitra akaiky ny Télétosil fiangonana katolika io Fort Dauphin Bazary Koradava mafasy microcrède Anjosorby mananara lala mivatanana Meritry atosika amin'ny fasin'ny Jirama Ambatondra Zaka 67 amin'ny Somakodisy Ambilbea Tafy Akasaka anelanelany Popole pneumatique Tomasina Tanama koa anelanelany Ponce Notiva Tomasina Ambolomandinika amin'ny Kingo Motoa Fianao Riveste Fianao Rivodoany akaiky Manjatina Ambanja Ambody Vanio ampitanelaka église Arablazantsara sapotsy lady consultation gratuite tsy maintsy mandalo consultation aloha anao vao traitement de misy koa ny otra de misy ny sakafo atoro anao ny otra tsy andaovam-bola fa azy tanana nomena ny sakafo koa de tsy andaovam-bola fa hoentinao carnet misy sakafo tokony hoaninao amin'ny aretina rehetrarehetra sy traitenao na cancer zany na diabète na prostate na ny aretinandoha na ny aretina rehetrarehetra afaka mandefa SMS any hatrany ianao 034 82 780 44 034 82 780 44 ohatrinona tompoko no mitsabo fibrona de mbola levona ve raha efa angeda misaotra tompo ity zao de ao anatin'ny fandevonana fibrome de ao anatin'izay rehetra zay manantona aloha ianao fa miankina am'le angizany koa fa rehefa zavatra efa vaky kosa dia zay le anjara andraikitra tsy maintsy alefa any amin'ny hôpitaly reny raha olona mila oxygène olona tsy mahasakafo sy ny sisa de ro rehetrarehetra reo zany misy anina fa mandalona reo anatin'izay mandalo any amin'ny akizy manao an'izay traitement zay ao ny faritra misy azy reny salama président tsy mety ve raha tsy manao an'ilay traitement na otra zahay tsy afaka fa miasa akoatran'ny lahady mantsy saotra tompo ary ao akazo be ve tsy misy fitirama to tsy mba eniko tany isainareo misy oka tsisy eo fa mahitsy misy de tonga de akabatsika le valim-panontaniana raha koa hoe tsara foana ao manantona zay ny anasivana andrepitsabo malagasy fitirama reny miaraba président ilay fanafody diabeta izao no tokony ataoko
tambavy ve io sa inona misaotra toko tsy mampiasa tambava mitsabo malagasy fitraman tsara fipetraka zay efa kasite ohatr' zao daholo reo ary mitovy daholo reo manerana Madagasikara